fa ny zavatra tsikaro dia sary-piaro tafahoatra izy dia nieritreretiny porofom-pitiavana amin'ny fikasihan-tanana. Manofa izy amin'ny alina hoe miaraka amin'ny olona zahako dia tonga dia vonony dia nanontaniako izy hoe nofinao anie zany ao anatin'ny nofinao tsy zavatra nisy dia tsisy fanazavana azonao moa zany fa vono ihany ndraiky io ny valin'izay dia nieritreretiko ihany tao amin'izay fotoan'izay hoe zavatra sendra mandalo fotsiny manaraka dia mbola misy foana dia ampiantoany aho dia namela anazy foana satria rehefa tsy mamo izy dia na ny sakafo maraina koa ary izy mitondra anazy eo ambony fandriana dia tsy avelany manao ninina mihitsy afa izy manao nrehetrarehetra dia sady mifona izy hoe mifona fa tsy amerina intsony matsapa fa diso dia namela anazy aho. Nisy fitranga manaraka dia mbola ohatran'izay ihany namela anazy foana ihany aho tsy naneritseritra no hoe hitoroka aminazy na hoe hitondra le fahavoazako eo anatrehan'ny havako zany satria mbola atao anatin'ny fitiavana anazy ahako dia za koa tsy sany tantara tamin'ny anadahako zany satria ny anadahako raha mahafantatra fa nikasitana anazy dia tsy anaiky fotsiny amin'izao fa tsy maintsy hikasitanana anazy koa dia zavatra anankiroa no natahorako. Voalohany satria za mbola tia azy dia tsy tiako hitranga zay dia ny faharoa hoe raha miteny ny anadahako ahako dia ny ovalin'izay ho avoroeny ndraiky io ny vono azo anahy zany hoe nisy tahotra ihany koa tao amiko zany tsy nasahiko ny teny no anatin'ny herinandro izy ny 5 andro izy tsara fanahy amiko fa ny weekend ihany misy an'le vono sy ny kastanana dia ampin'le izy mifona koa rehefa avy eo dia nieritreretiko foana zany hoe zavatra isy fiovany hoe hiala amin'izay izy fa zavatra sendra mandalo foana sy ny sisa misy mambentsiny angamba ny olona ary nisy tokoa tamin'izany hoe inona ny ijanonako amin'ny olona ohatran'izany mbola niandrandra fiovana foana nanantena fa azy hiova foana dia hoe miteniko ny olona hoe mety misy zavatra nataonao fa raha nikahako manokana zany teneniko zany izy tsy misy zavatra hoe fahadisoko hoe noho ny fahadisoko no natonga ny fikasihan-tanana fa raha vao nieritreriny fotsiny mandeha ny an-dalana raha mandeha any anatin'ny bus zay na ohatran'izany dia raha misy lehilahy mipetraka akaiko hoe sendra mitodika any amiko iny eo izy tsy maninona rehefa tonga any an-trano aho mahazo vono satria nitodika tany amin'le olona teo akaikiko iny nanandresaka tamin'ny olona teo akaikiko iny aho dia ohatran'izany foana fa ny zavatra tsikaro dia sary-piaro tafahoatra izy dia nieritreretiny porofom-pitiavana amin'ny fikasihan-tanana na ny havako aza ankoatran'ny hoe anadahako raha-tapo amiko dia tsy atokisany dia nametraka fanontaniana azy aho moa hoe inona ny antony mahatonga azy ohatran'izany dia ny navaliny hoe satria ny vehivavy talohako ratsy fitondran-tena dia niteneniko anazy hoe tokony fantariny aho aloha rehefa 5 taona latsaka ny arahana ny aina tokony fantany zany hoe fitondrako tena eo anatrehany fa napetrany eo anatin'le hoe vehivavy iray nanitsakitsaka azy taloha dia nieritreretiny naitsakitsaka azy daholo izay vehivavy manodidina azy hery anankiray tao amiko nanao hoe hiala dia izy ho vokany vokany raha vonoiny ahako maty aho zany marina ny rahonana tamin'izany hoe rehefa miala ato ianao dia tetitete ohatry ny hena tsy fantatra na ho vitany na tsy vitany zany fa raha fahitako hoe ny vono mahazo anahako sy ny ratra mety tsy hampaninina azy dia tsisy tahotra intsony aloha zany satria nahasany tantara ny zava-misy rehetrarehetra dia niteny ny havako fa raha misy ny fotoana ka hoe mitady hikasitanana anahy izy dia tsy anaiky zareo dia nanana-piaro aho zany dia tsisy tahotra intsony tsy tokony ny andrela fa
tokony tatia voany an-doha ilay zavatra taoriana amin'ny fanazavana dia tokony na zany ala na ny antso ny manam-pahefana ohatra fa izay ny tsy sahako tao anatin'ny fotoana izay natao tao amiko tao anatin'ny tokantranoko. Za marary eo ambony fandriana nampiretiny nodorany daholo ny akanjoko sy ny kiraroko eo ampovoan-trano dia nidinitrano dia lasa izy dia nifanobodorindrina no nahita ny setroka nivoaka tao an'efitranoko no namaky ny varavarana dia za efa torana eo am-baravarana no hitan'ny olona. Izy tsy hita nefa tsy sanytory azy aho tamin'izany na dia efa niteny daholo ary ny olona nanodidina anahy izao ny mahazo anao mbola inona ihany no hijanona anao fa torio izy fa tsy nasahy tamin'izany. Izao aho mamatsara ny fahalemeko nasain'ny varitena indray andro hanoloana volan'olona izay nitokisany taty amiko fa nisy orako an'Andriamanitra dia niteny taminy aho fa naovolonao eto ary aza tsy anao an'izany raha hitanao fa hiara-ny herisetra ianao tsy misy fanafodiny afa-tsy ny miala amin'izany herisetra izany dia mampafantatra ny manam-pahefana izay manodidina anao, mampafantatra ny olona manodidina anao fa tsy hiova velively izy.